Efa resaka an'izay tsy fandriampahalemana izay ihany sika ao anatin'ny trangam-piarahamonina kosa mitoy ny vaky fasana ho an'ny eto Andrainivohitra sy ny manodidina. Trangana vaky fasana indray ohatra ho Omaly Alatsinainy teny amin'ny tanàna Ambomahitsy tao anatin'ny commune Pitatafika razana manodidina ny 12 tanoany no tsy hita popoka zany no tsikatry ny fianakaviana raha iny izy ireo andevina iny. Inkorotana ohatran'izao daholo zany izy rehetrarehetra ireo mety ity feno lamba be daholo dia tsisy ampatarana azy jereo ity zao vovoka. Karandoha iray toy izao sisa ny hita tao anatin'ity fasampianakaviana ity raha andeha andevina izy ireo Omaly Alatsinainy teny Ambomahitsy commune Pitatafika. Nisy namanky ny fasana ary very avokoa ny taolam-balon'ireo razambeny manodidina ny 12 mitantara ny zavamisy ny tompon'ny fasana. Zava-mitranga aloha ny zavamisy dia maty ny rahalanay dia tonga n'ilay rahalanay eto izay andevina. Rehefa nandeha tonga n'ilay rahalanay eto andevina dia mianaka izay niditra voalohany teto dia niala ny lakile. Rehefa niala ny lakile dia nivoaina ny varavarana voalohany aloha le grille de protection dia avy eo niditra dia nijerena ihany koa ilay varavarana vato efa nidécolle dododolo ny somary rehetrarehetra dia noazana le secret-n'le hidin'le varavarana vato narana le izy dia mivoaina ny varavarana vato dia niditra dodolo zay nisy maromaro poretam-po jerena efa nafaritaka salahiran'ny tokotranin'le tao anaty fasana ny lamba jerena tsisy tsony ny razana fony zany fa miparitaka amin'ny mialan'ny taolany dodolo ny taolana rehetrarehetra sy ny karandohany zany fa tapotra fa vovoka sisao izy rehetra mihitsy angambany eo amin'ny razana 17 na 20 ny totaliny tao. Raha nambaran'ny filohan'ny fokontany ao Ambomahitsy commune Pitatafika dia voalohany no nisian'ny vaky fasana tahaka izao teny toerana. Raha eto amin'ny fokontany diako manokana aloha dia mbola tsisy vaky fasana raha tsy vao tamin'ity eto androany tikatra fa ny any ankoatra ny avelany any zany no efa misy ohatrany hoe manodididina ny Ambobary, Ambodirano dia aiza koa le ary andrefana ary Ambopamonjy fa ny teto Ambomahitsy zany dia androany ity izy tikatra vao misy teto Ambomahitsy. Miantso ny tompon'andraikitra mahefa araka izany ny fianakaviana mba hijery akaiky ny zavamisy satria dia vao hososo tanteraka ny maha-malagasy. Ny zavatra antsova aloha atao ampitondra amin'izao satria efa matonona n'ity zavatra ity nefa nisy zavatra famakina fasana ohatran'izao. Zavamisy nefa hatramin'izao aloha dia tsisy varana atao amin'ny fanjakana na inona zavatra hita zao mihitsy ny sasany fa taolana 5 kitapo 3 kitapo hita ihany koa mipangalatra nefa tsisy ninina atao amin'ny fanjakana fa dia jerepotsiny. Tsy fantatra hoe misazy 4 taona leny na misazy 4 taona tsy fantatra koa ny taolapaty hoe atao inona taolapaty io na atao inona fa hita fotsiny dadradraina amin'ny radio dadradraina amin'ny télé tatro zao le izy dia tsisy ninina atao na hoe ahoana fa dia very anjevony fotsiny dika an'izany fa tsisy fandraisana ny fanjakana mihitsy dia mianao antsoavy ny fanjakana zay hatramin'izao aloha eto mba handray andraikitra ny fanjakana mikasika ny tiaratra taolapaty tikatra. Nandray fepetra ny fokontany araka izany fa asiana ny fanaraha-mason'ny fasana ary asiana mijery ny zavamisy eny toerana ihany koa ny carte mobile amin'ny alina.